Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ao anaty fahavaratra tanteraka zany aloha itsika ary vokatray dia mbola mahazo vahana tanteraka ny tandrivo-drahona ray kotroka ho ana faritra maro manerana ny nosy ankoatrana faritra vitsivitsy izay hitantsika amin'ny atsipiriany any atsimy ihany koa aloha dia ao anatin'izay mbola somary maina izay hatrany ny andro raha ny 3 andro avy no jerena amin'ny ankapobeny vokatr'izay rotsakoran'izay dia somary betsabetsaka izay ho ana faritra sasany koa misy ny filazana noho ny abetsahana rotsakorana na fampitandremana miloko mavo ho an'ny boeny betsiboka belalana analalava antsoia borziny mampikony ambilibe filazana miloko mavo satria dia somary ambonimbony zany ny ata mety na ny heritsika zany mety hitrangany izay abetsahana rotsakorana izay miloko maitso kosa ho an'ny vatovavy fitovonany atsinanana alaotra mangoro analamanga fangaindrano farafangana vavatenina feno arivo atsinanana ambositra fandrina any an-tany fotsy ary ny any Ambatolampy filazana miloko maitso satria dia somary ambany na izay tany mety hitrangany izay rotsakoran'izay zany amin'ireo faritra na distrika miloko maitso ireo ny toetrandrontsika raha amin'ny ankapobeny amin'ny rapiso dia misy ny orana maraina zany any amin'ny amorontsiraka avaratra rehefa nosy iny sy ny any amin'ny faritra Sava torak'izay koa ny tapany avaratry ny faritry Menabe ny ambiny kosa dia maina ny andro na ifandimpiasan'ny rano sy ny masoandro moa zany ny kamaroan'ny faritra ho an'ny rapiso tolakandro dia misy hatrany ny orana tandrivo-drahona ray kotroka ho an'ny ilany avaratra andrefany nosy ka hatrany amin'ny tendrony avaratry ny Madagasikara ary koa ny any amin'ny faritra Vakinankaratra Amoronmania Matsihatra ambony ny atan'ny Menabe ary koa ny faritra Anosy sy ny any Iorombe mitatra hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana moa zany izay mandrahona kosa ny andro Analamanga alaotra mangoro ny morontsiraka dia mibalika ny masoandro indrindra ny any amin'ny ilany atsinanany nosy sy ny any amin'ny tendrony atsimo raha ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay eo amin'ny 20 ao any avoatany ny ambony indrindra makany amin'ny morontsiraka atsinanana kosa dia 20 ny ambany indrindra ary miakatra hatrany amin'ny 1 degré ny ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimo mahatratra hatrany amin'ny 5 ny maripana ambony indrindra ary makany amin'ny morontsiraka andrefana kosa dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 ny ambany indrindra mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius kosa ny ambony indrindra any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana ho an'ny androny zoma kosa indray dia misy hatrany ny tandrivo-drahona ray kotroka indrindra ny tapakandro hariva zany ary isaika mahazo faritra maro zany izay ankoatrany any amin'ny faritra Atsinanana sy alaotra mangoro ny any Analanjirofo Sava sy ny tendrony avaratry ny nosy torak'izay koa ny morontsiraka Melaky Menabe sy ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana ary ny any Andro ireo zany no maina ny andro amin'ny ankapobeny fa ny ambiny kosa dia saika miandry tandrivo-drahona mety ray kotroka avokoa ny maripana vinavina amin'izay androny zoma izay dia misy filatsahana kely zay ho any avoatany satria midina hatrany amin'ny 4 degré ny maripana vinavina any amin'ny faritra Vakinankaratra iny ary ny morontsiraky ny Madagasikara ihany koa raha ny any amin'ny ilany atsinanana izay somary ilatsaka kely izay maripana ambony indrindra izay ny any amin'ny ilany andrefana tsy dia misy fiovana firy saika nahitana fiakarana aza ny any amin'ny faritry Menabe sy ny any amin'ny tendrony avaratra zany hoe ny any manodidina ny analalava any zany ho an'ny androny sabotsy kosa maranantsika azy mitohy hatrany rotsakorana mety ray kotroka ankoatra ny any amin'ny tapany atsimo ny faritra maina zany dia ny faritry Menabe Atsimo andrefana Iorombe Anosy Andohy ary Atsimo Atsinanana ny ambiny dia miandry tandrivo-drahona ray kotroka avokoa ny takariva ny maripana vinavina amin'izay androny sabotsy izay tsy dia misy fivana firy aloha zany amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany atsinanana nosy iray manontolo fa ny any amin'ny tapany Atsimo andrefana kosa no miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny sabotsy izay ny meteo antsika tamin'ity androany ity raha pisindray ny fotoana manaraka veloma tompoko